Raha-tompoko, izandray vaovao antsika androany. Azadiny no manao izay masome abonné ny chaîne-antsika Dady News. Misaotra tompoko. Mirevaontsika avy hatrany ary. Alohan'izay anefa tindra amintsika ity ohabolana afrikana iray ity. Qui avale une noix du coco, fait confiance à son aniche. Zany raha tika tsotsotra, zay mihinana roan'io, de mahatokony fitombenany. Ivoso amin'ny votoatim-baovao avy hatrany ary sika. Mifandesy lahatra ny atoko vita any Frantsa any ankehitriny, mba hifanohana amin'ny fihodinana faharoa, fifidianana solombavam-bahoaka, mba hanoherana ny ody manga, etiny atoko RN, Rassemblement National, sy tarihan-damato Marine Le Pen. Ry zareo faharoa ireto koa, anefa de miantony mpifidy frantsay mba hifidy azy hitondra ny fiofanan'ny Frantsa, araka ny filazany ihany. Nandeha arak'izany ny ady varitra hita sero amin'ireo atoko mitambatra, hoe raha ny antsika no maro anisa de irakotona irabe no atao Premier Ministre. Filatsa-tananao izany koa toetra ara-politika eto Madagasikara ankehitriny. Tsy mbola mivory akory ny mpikambana vaovao vidiny Tsimbazaza, zareo solombavam-bahoaka vaovao, de efa nandeha tany ambadika tany ny ady varitra sy ny fifanarahana. Ny mpanolotra na ny mpitondra de samy nisarika ireo solombavam-bahoaka vaovao nandeha tamin'ny anarany manokana. Antsoina ihany koa hoe mahaleo teny, anaradia azy ireo, ka samy nampanatiana azy ireo fa tsara kokoa raha miaraka amin'ny vondrona misy azy ireo. Maro anefa no nisafidy hanohana ny fitondrana ka nanaraka ireo solombavam-bahoaka maro, 10 isan'izy ireo, zany hoe eo amin'ny 720 zany no manohana ny fitondrana amin'ireo solombavam-bahoaka vaovao Tsimbazaza manomboka izao. Izany hoe ny roapatelo ny solombavam-bahoaka, izany sisa mitina mba mahaleo tena tsy mironatsy na aroa. Ireo 10 lasa nanaraka ny mara ireo mo, de misy manantena azo ny toerana minisitra Rafaratsiny. Anisan'ny fanarahana tany ambadika tany ho any, araka ny vaovao, tsy ambaratelo, nisy namoaka tamin'ny olona akaiky ireto 10 nanaradiany mara ireto. Mandeha arak'izany fizarana mofomamy tany ambadimbadika tany. Arak'izany de tsy atandaka mihitsy ny vondrana mpanohitra eny Tsimbazaza eny, sady mbola ampiarina eny koa fifidianana tsangatanana, ka izay maro tanana mitsangana, nolany sy ekena. Asa raha avita hiaritra hatrany farany, tsy andany amin'izaniza ireo solombavam-bahoaka 6 mahaleo tena. Taona nefa ny fimpitoana iasan'ireto solombavam-bahoaka vaovao ireto, zavatra maro no seho anatin'izany. Samy Villeneuve sika mianakavy, ahita ny fisotra amin'ny tantara.